zay ny lafiny teo amin'ny toekarena tamin'ny fititiana nataon'ny filohan'ny tetezamita André Nirina Rajoelina tany amin'iny ambanja iny fa eo amin'ny lafiny politika dia azo lazaina fa mbola mety nresaky ny filoha ihany koa ny famahana ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka ombeny tsy adinony nefa mitondra ihany koa fanazavana mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny eto amintsika. Jean-Maire Médisona ihany nitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny mampionina Rajoelina. Nanararoatra ny lalona pitokanana ny lalana mirefy 7 kilometatra mampitohy Anambanja amin'ny Ankify ny filoha ny tetezamita André Nirina Rajoelina ary koa namalina ireo teny avy eto sy roa momba ny toe-javatra ankehitriny, teny avy amin'ny trafikera samihafa mahazava-loatra. Voaresaka tsy adino ny gouvernement izay tokony ho nitsangana tamin'izao farany herinandro izao. Tsangana androany ny gouvernement iarahana misy moa ny lahateny nataony filoha anankiray efa nitatana teto amin'ny firenena hoe tsy lahara-pameana midizanale tao Anosibe, tsy lahara-pameana mifakanaisana atia Sambrano mialatsiny. Ny zavatra tiako lazaina dia tsotra manoloana an'izany toe-draray izany. Tsy misy olona na izy afaka anakana any André Rajoelina eo na amponina eto Ambanja satria fitiavana lehibe na fitiavana goavana zao fandraisanareo marobe zao fitiavana lehibe fitiavana goavana ihany koa no atolotsy André Rajoelina ka tsisy afaka anakana atsika tsy fakaty niza tompokolazy tompokolazy. Ao anaty koa moa ny tsy amahana ny olana misy teo amin'ny mpiasan'ny sirama izay amatonany maro no tsy nandray tamin'ny karama. Rehefa mijaly ny vahoaka dia mijaly ny tatana, mijaly ny toky. Niteny teo ianao andriamatoa Bentarana mikasika ny fangatahanao vitsivitsy momba ny jiro. Ao anaty koa moa ny iainana, ao anatin'ny amaizinana. Raha toa ka afaka mitondra jiro na hazavana ho anareo ny fitondràna tetezamita dia tona lahara-pameana mitondra an'izany fahazavana zany eto amin'ny Ambanja ity tompokolazy. Ny ministra ny fanazarina ny tany dia miaraka amintsika eto androany ka manoloana ny fangatanareo teo mikasika ny lafiny fananatany na ny olana maro isan-karazany mparaiky amin'izany dia tiako ny mampafantatra atsika fa hosokafana alohan'ny faran'ny zany hoe afaka andro vitsy na volana vitsy dia hisokatra eto ibrao amin'ny domaine tompokolazy. Raha ny toerana politika ho ihany no lazaina teo dia maray andraikitra izahay ataonay izay amahany olana satria efa fomba fijery vaovao zao no tokony hitanana an'ity firenena ity. Misy mantsy ny sasany raha toka nanaiky izahay hoe ny fiaraha-mitatana no vahaolana na dia petsaka ny tsy manaiky an'izany dia nanaiky miara-hitatana amin'ireo ankilafy kely maro isan-karazany izahay ankehitriny. Tena zavatra misy dia izao misy ireo ankilafy kely na mpanao politika mizerizery amin'ny heriny tsy mijery zay ason'ny vahoaka tsy mijery zay ason'ny mponina fa dia mijerizery amin'izay ministera azahoana tombotsoa ihany ary André Rajoelina tsy anaiky an'izany fa mijoratra amin'ny farany rehefa tsy voatonony ny gouvernement tompokolazy tompokolazy dia aleo ainony iasany ny ministra Leona Permasa ankehitriny satria dia ministra mahavita azy izy ireo, ministra manao ny asany ara-dalàna
ary ministra mampiodina ny ministera araky ny tokony ho izy ka raha ohatra ka tsy te hiaritatana amin'ny Andry Rajoelina sy ny fitondrona tetezamita ny fitondrana hafa dia aleo ano miasany reo ministra sy ireo mpitantana rehetra manerana ny misy ankehitriny.